araky ny fanazavako io dia manasa isotro kafe. Araky ny fanazavako io dia nahazo message zany izahay hoe ho avy hony ny élément ny gendarmerie any Madagasikara anao arrestation anay aty Frantsa izahay efatra za Marco, Antelma, Cynthia. Izay nataony zareo ao anatiny ny fangatana extradition iny. De gaga ianao. Deja aloha izahay aty tsy ireo efatra ireo fotsiny fa misy hafa koa. Faharoa fieritreretan zareo zany hoe anao ino ty anao kidnapping mihitsy zany zareo ny tena eritreriny satria izy mieritreritra hoe ohatriny any Madagasikara io andeha ho ataony vetivetika aloha. Malatsiny indrindra. Fieritreretan zareo zany dia hoe andeha hanao kidnapping izy dia ho tonga aty zareo hanao kagola sy hanao any rehetrarehetra dia hanao sarika mpandrinanay ato dia hoentina hony any amin'ny pays de l'Est any dia any misy avion privé hitondra anay any Madagasikara. Tsy haiko hoe mijery film loatra ve zareo fa zay koa mba mijery film ihany fa tena tsisy ohatr'izany. Sa ve dia tena hoe manantena ry zareo hoe satria andro Rajoelina avy aty à Frantsa dia normalement zany tokony azony Rajoelina tao zany aty. Sa ve mieritreritra izy hoe efa nanaiky ny coopération any ny État frantsay ka dia andehanao an'izay. Dia ohatsana za teny aminareo satria be dia be no nanontany tena teo hoe fa aiza ianao tsy connecté mihitsy nandritra ny tontolon'ny andro eny tompoko rehefa larobia somary tsy connecté fa sahirana. Dia tsy nahita ninina dia efa hariva io za vao mahita an'le message voaray hoe misy an'izao any Madagasikara. Inona moa zany le message milaza hoe anao opération alpha zany zareo ka nasy hoe amoaka an'le message hoe misy an'izao le message hoe bonjour, misy afatra mandeha avy any amin'ny colonel Ranto hisarika mpandrina any la Frantsa any rapitso maraina olona efatra no alaina efa voninao ny jet privé hitondra an'ireo ody. Asavy mifindra trano aloha ireo izay efa hita ny trano iarovana azy. Tsy mbola manana détail précis fa alefako eto ny message d'échange en corps BAC française si CSI Mada opération cascade alpha 4 ny code radio. Raha io zavatra io zany de brigade tsy fantatrina le AC BAC BAC FR zany BAC frantsay sy ny CSI Mada. De raha ny tiany zareo tenenina zany dia hoe iray tsikombakomba aminazy ny frantsay andeha hisambotra anay surtout zahako fa za moa zany nanao inona satria zany teny hoe miala Rajoelina satria zany teny hoe inona koa inona daholo ny zavatra ny teneniko atreto aloha tsy zavatra azo anenjena anarany zavatra ny teneniko sy ny soratako fa ny zavatra misy dia matahotra mafy izy ireo ny efehan'ny fandraisana anjara amin'ity tolona ity. Nefa izahay ane reto aty amin'ny 12 000 kilometra ka aty amin'ny 12 000 kilometra ve izahay dia tokony atahorany zareo
Iny moa zany ny effet le intervention anay avy aty amin'ny 12 000 kilomètres ny tena mampatahotra anazy. Satria mihaino anay ny olona, satria mihaino anay ny olona, mihaino any Antelma ny olona, mihaino any Cynthia ny olona, mihaino any Marco ny olona. Satria zareo de efa tsisy mandeha amin'izay laona hatramin'ny paparay masina raha tafatsangana, tafiteny mihitsy hoe mba okare zay ty famonoan'olona ty. De manina moa izahay zany no manina moa zany izahay no tsy teny. Tout le monde miteny na ny au commissariat des Nations Unies raha de niteny hoe mba oka izay ty famonoana mpianatra, famonoana andreo tanora, famonoana andreo olona manao fihetsiketsehany ty. De fa maninona izahay no angina. Ary hitantsika tsara angamba ny hatreto fa tena mbola pacifique reo olo reo. Mbola tena hoe miady amin'ny tanapolo reo olo reo. De amin'ny fomba ahoana moa zany izahay hoe andeha hosamborina miaraka amin'ny polisy frantsay aty. Efa 3 andro zareo zay no niteniteny an'izay foana. So de mba hoe sa zareo te ampitahotra anay, sa zareo te hoe eritreritra izy hoe satria izy arovan'ny frantsay ny toerany de mieritreritra izy hoe arovany koa zany ny adalany zareo. Matoa izy efa mikondane anazy daholo izao tontolo zao efa mpamon'olona io rangahy io. Mpamon'olona Rajoelina. Ary fataro fa tsy Rajoelina rery manao an'io fa Ravatomanga ihany koa. De izahay no ampitahorina hoe jerevo. Ka za zany de miteny ho antsika vahoaka malagasy ho arahantsika tsara ny zavatra mitranga. Izahay tsy matahotra an'izany sarikam-pandriana zany. Tany misy lalàna aty. Ary tsy possible zany hoe olona nataoko raha hoe hosamborina izahay. Zay zany de efa mivonona hoe raha sanatria misy an'izany de efa mivonona izahay amin'ny fiantsoana ny polisy raha tonga eo. Raha zareo ny tonga hisambotra anao de efa zay miantso polisy voalohany. De faharoa raha ohatra izy ka mieritreritra hoe hisambotra anay ka hoe ny polisy frantsay no iray tsikombakomba amin'izany dia mety eo amin'ilay fisamborana fotsiny azon'ny polisy frantsay fa ny andefanay ny Madagasikara tsy isy zany. Fa hitan'ny olona ny zavatra ataony. Ary za zany te hiteny aminareo. Azonareo amin'izay ve le ataonay hoe avao ny vary sy ny tsiparifary. Izahay aty alavitra be aty raha mbola ezana tapenambava, mbola ezana piororona, raha azony zareo ataony tifitra lacrymogène taty aminay taty de nataony. Ohatrany ny ataony ao Madagasikara hoe nahatrany anaty lavantranon'olona de tifirina. Hitanay daholo reny ary mbola publieko daholo reo vidéo androany misy olona tifirina ao anaty trano. Iza reny olona tifirina ao anaty trano reny? Efa tsy maintien de l'ordre, efa tsy efa tsy opération anti-émeute tsony fa efa harcèlement, harcelé zareo mihitsy G6 io manao an'io. Miharcelé any vahoaka ary zareo. Hitanay reny bomba lacrymogène apokany tranon'olona reny. De inona zany no conclusion zany de mbola ilasintsika hoe tena mazaka olona le mairany Mertsetosika fa jerefo izy fa navaky barrage zany mamaky barrage zany de mifanehitra mpitandro filaminana c'est-à-dire hoe misy affrontement eo de maharesy ianao. Tsinona fa aleko tenenina satria tsika mianakavy veriveresin'ny olona amin'ny ary aroa. Heureusement tsy ny rehetrarehetra fa misy une partie no tonga de nahita hoe tsy milay ty zavatra ty. Manomboka hatrany Mertsetosika ianao ka mandrapatonga Ambojatovo tonga de autoroute ny azonao. Tsisy misakana, tsisy misambotra, tsisy lacrymogène, tsy mba misy akory fisavana. Nefa manomboka maraina ianao mandeha any. De isy teny hoe mandana koa mandeha manandrana, mandeha Otsega ka hatrany Antananarivo. De oka olazaiko anareo fa efa nataonay zany. Za ty. Izahay tompoko nipetraka tany amin'izany atao hoe Ikongo Fort Carno zany. 4 fois isa-taona izahay mandeha tongotra eo 40 km amin'ny lalan'iny lala-potaka sy lala-tany lalana tsy haiko tsony ary voaingana ny zokiko vavy
no tany am'izany kongo zany nanatitra fanafody sy nanatitra zavatra marobe nanatitra vary ary nanatitra zavatra tamin'ny ino amin'ny anarany tamin'nisy tondratrano tany kongo zany mandeha 40 km zany c'était notre tasse de thé ohatrin'ny ty ka tsy hoe satria nandeha 40 km indray mandeha le olona tsisy misakana de hoe izy no héros du jour satria efa tenenina foana hoe misy élément-ndra vatomanga infiltré ao ka izay aty alavitra ty satria zahay mahita hoe zozodolo zavatra misy ao de zahay ny tena sambonina sy tapenambava tsy tompoko zay tsy anaiky an'izany zay tsy anaiky ho sambosamborinao reo fotsiny le teo raha mbola mandeha ny fitoriana zay ataonay ihany hitoriana ny Andry Rajoelina en personne sy ny état malagasy amin'ny dénonciation calomnieuse izay nataony zareo anay ho an'izay miteny hoe manao incitation à la haine hoe doridory zany no miteny hoe dory tsy mbola nanoratra an'izany hoe dory zany tsy mbola niteny an'izany hoe dory zany fa ny olona rehetrarehetra no miresaka an'izany ary tsika mahita tsara hoe izahay miteny hoe merova ve nareo tena izahay miteny hoe tsy eketsika ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ataon'ny Ravatomanga ataon'ny Rajoelina izay ve natao hoe incitation à la haine zareo any manao tsy mety na io ataony amin'ny gendarme ny ataony gendarme G6 amin'ny vahoaka io de tsy mila inciter à la haine ny vahoaka fa tonga de manana haine ho azy kinandray ny tadiavina izy ihany mi-inciter à la haine ny tenany eo izy ihany no mahatonga ny tsy fitiavan'olona anazy izahay miteny tandremy zao reto daholo ny olona zay tsy azo atokisana reto daholo ny olona zay mamatsy vola ny zareo hitatsika tsara reny vola en banque centrale raha voaka ny zareo akitsirano hitatsika reny vola 14 caisse omaly navoaka ny zareo va en banque centrale Antananarivo nalefa ny Diego de lazainy fa hoe famatsiana ny banque centrale ny Diego le izy zany hoe tena vola zany avy any Antananarivo nalefa ny Diego de io vola io mbola ho ampiasainy rapitso andeha anakaramana ny TGV rehetra na Antananarivo sy ny faritany andeha anao contre manifestation ho an'ny etsy-bahoaka ao Madagasikara ny etsika leo tsy manaiky lembenana ny etsika Gen Z tsy manaiky lembenana ao Madagasikara de zareo ne zany manao mitady affrontement mitady guerre civile tiany s'affronter reo ary ny anazy payeny amin'ny volam-bahoaka vola tao amin'ny banque centrale satria mety lany zay ny vola nomendreo karana zareo de vola banque centrale indray no ampiasainy zany ve de incitation à la haine fa tsy zareo no tena hoe manao tena gabegie totale mihitsy ary manao zay tsy itiavan'ny olona anazy fa maninona izy raha miala fotsiny fa maninona ary zareo raha ohatra ka raha mba calme de mba efa fantatra fa tsy mahefa ary tsy havita ninina nandritry ny 9 taona teo de miala fotsiny fa tsy hoe sambory zareo surtout fa niso za tsy afaka samborinao ary en plus ireo sasany reo manana nationalité française ny sasany zay Chantal mazao no réfugié eo zany Cynthia sy Marco za manana nationalité française zany tsy afaka samborinao ohatran'izao zany tsy afaka ataonao extradition donc kidnapping ny andeha ataonao anay zange zany tena hoe menace de kidnapping mahazo anay terroriste ange zany ary mba fantatrareo moa hoe inona zavatra ataon'io fitondrana io